andrezany afalina fa nahazo fitahina novaliany tompo natakaso toloko ka te hisaokazy ao te hidera azy ao tsombiomby misitsiny aitro fa mozika izo no ilaitro hiderako azy mangeta heta fideranawe mangeta heta fideranawe alefaso ny mozika evangelika yara alfete siakana kere hariko fanomezana aza silonina itra anandry amanitra afya androany fa ifety sy faly hipoka famentana vonikandry sy anatra hiderany tompo hihira sy amby ao tsy mba hokonjokonjotsony satria olona efa voavontsy tsy maintsy fety ao mangeta heta fideranawe mangeta heta fideranawe alefaso ny mozika evangelika yara amfete sy akana kere hariko fanomezana aza silonina itra anandry amanitra mangeta heta fideranawe mangeta heta fideranawe alefaso ny mozika evangelika yara amfete sy akana kere hariko fanomezana aza silonina itra anandry amanitra sampateriny sofina mandre ansany mozika izany reko misy afanasiery entiny mitsany anatyko any la ohatra mininga satana pampahoro sy pampimaro satry fona iheny mira fiderana mandritro ny tontolo andro e zaralohatra ny fiderana tsomena mita aminana faoa zaralohatra ny fiderana tsomena mita aminana faoa heta fideranawe mangeta heta fideranawe alefaso ny mozika evangelika yara amfete sy akana kere hariko fanomezana aza silonina itra anandry amanitra mangeta heta fideranawe mangeta heta fideranawe alefaso ny mozika evangelika yara amfete sy akana kere hariko fanomezana aza silonina itra anandry amanitra aoka iaraka mivavaka sika rehetra tompoko misaotra sy nideranao zay ry andriamanitra tsy toa raha tsy miovatra amin'ny talao indrindraka ao mandrakizay eo lehibe ny fitiavanao ny fiangonana lehibe ny fitiavanao anay zanakao ka mbola nomenao anay ndray zao isan-kery taona ny toby lehibe farimenay zao zay afahanay mandreny afatrao afanay mifampahery amin'ny anaran'i Jesosy ary afanay ihany koa mandray ny antso mpibebahana izay taomanao anay ry Andriamanitra tomponay eo Andriamanitra miasa tokoa ianao satria tsy miovatra amin'ny taloha indrindraka ao mandrakizay ary mitaona anay hitodika ao aminao hiala amin'ny ratsy fanaonay fa andehananay amin'ny tsara kosa mba ho izy samy mpandova ny fiainana mandrakizay zay kataka ny fanahy masinao hiasa amin'izao fifampisarana ny teninao izao ary mananteny zahay fa zay mba reto tsy ny sitrapon'olombelona fa nisitraka ao Andriamanitra ho ny asan'ny fanahy masina ary ho fiainanay
eo amin'ny sambatan'olona sy any amin'ny fiangonana tsirairay avy anaran'i Jesosy tompo nanaovana ny vavakay amen. Ny voalohan'ny teny ry havana dia ny fisaorantsika an'Andriamanitra izay nanome antsika indray izao isan-keritaona ny tombolo lehibe farimena izao isan-keritaona fa 470 ary azontsika indray koa miaraka miteran'Andriamanitra sy mandreny avatr'Andriamanitra izay zarain'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'ireo mpanompony maro mifandimby araka izay efa nanendreny komite ny tombolo lehibe azy. Misaotra an'Andriamanitra izay nitantana sy nivimbirandiantsika tonga soa ty farimena. Misaotra an'Andriamanitra izay nanome fahavelomana sy fahasalamana ho antsika ka mbola velonaina somatsara ary miaona ty farimena mankalaza izany isan-keritaona ny tombolo lehibe izany isika. Dia arabaina amin'ny anaran'i Jesosy tompo isika rehetra natratra izao isa-taona ny tombolo lehibe farimena izao ary arabaina amin'ny anaran'i Jesosy velonaina samy salama mbola afaka manatrika izany ka dia irariana amin'ny anaran'i Jesosy tompo ny hitoeran'ny fiadanany antsika tsirairay avy ary ny tenin'Andriamanitra izay renesintsika etony dia hitondra finoana velona hoentintsika manompo an'Andriamanitra amin'ny androntsika rehetra. Anjara lahateny izay nampitondraina ny lohateny hoe tsy miova Jehovah'Andriamanitra mitaona ny olona rehetra iverina ao amin'izy. Tsy miova Jehovah'Andriamanitra mitaona ny olona rehetra iverina ao amin'izy. Izany dia aompana indrindra na ankinina indrindra ao amin'ny bokin'ny Malakia 3:9-7 izay no anjarako ary mba hahafahantsika mamantatra bebe kokoa izay ambarany tenin'Andriamanitra dia andeovakintsika hatreo amin'ny andininy 5-7 izany Malakia 3 izany. Malakia 3:5-7 no anakinantsika izany loha hevitra hoe tsy miova Jehovah mitaona ny olona rehetra iverina ao amin'izy. Amin'ny anaran'i Jesosy ary anatona anareo fitsaranao ka vavolombelona faingana anameloka ny mpananaody sy ny mpijangajanga sy ny mpianintsy-to sy ny mpampahory ny mpikarama amin'ny karamany mba amin'ny mpitondra tena sy ny kamboty ary izay mampahory ny vahiny fa tsy matahotra izy ho Jehovah tompony maro. Izaho Jehovah dia tsy miova ary anareo ry taranaka Jakoba dia tsy fongana. Hatramin'ny andro ny razanareo dia efa niala tamin'ny didiko ianareo ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko dia mba heverina ao aminareo koa aho ho Jehovah tompony maro. Amen. Ao amin'izany andininy 3 izany no iompahana ny ty lohahevitra ty hoe tsy miova Jehovah ary mitaona ny olona rehetra iverina ao amin'izy. Marobe ireo toetra mampomba an'Andriamanitra izay ambaran'ny soratra masina ary ilazany fa Jehovah Andriamanitra dia manana ireo toetra mampomba marobe ireo. Ohatra ny hoe mason'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra, be famindrampo Andriamanitra, marin'Andriamanitra, sary-piaro Andriamanitra ary ny toetra mampomba maro izay tsara amaritana an Jehovah Andriamanitra. Tena marina ireo voalazan'ny soratra masina ireo fa tena toetran'Andriamanitra fa izay asongadiny bokin'ny Malakia kosa amin'izao anjarantsika izao dia ny hoe tsy miova Andriamanitra. Tsy miova Andriamanitra. Tsy mijanona amin'izay toetra mampomba ny tsy miova izay fotsiny anefa fa izao kosa no ambaran'ny Malakia hoe ilay Andriamanitra tsy miova dia miasa ary rehefa miasa izy anisany asany anankiray dia ny hoe mitaona ny olona hiverina ho amin'ny indray. Mitaona ny olona hiverina ho amin'ny indray. Izany hoe ity lohahevitrintsika ity izany dia azo lazaina tsotra hoe ny toetra mampomba an'Andriamanitra dia
tsy miova izy ary ny asany dia mitaona ny olona hiverina ho aminy izy. Izany hoe Jehovah Andriamanitra manana ny toetra mampombany ary Jehovah Andriamanitra miasa. Eto dia apetrakitsika amin'ny fanontaniana hoe inona marina ary no afatra ampitainy Malakia ao anatin'izany lohahevitra izany hoe Andriamanitra tsy miova, mitaona ny olona hiverina na hibebaka izy. Hozaraintsika roa ny lahateny sy ny famelabelarantsika eto dia ny hoe ahoana ny amin'ny hoe tsy miova Andriamanitra ary ahoana kosa ny amin'ny hoe Andriamanitra mitaona ny olona hiverina ao aminy. Ahoana ny amin'ny hoe tsy miova Andriamanitra? Misy ao amin'ny lafiny maro eo hoe inona marina ny amin'ity hoe Andriamanitra tsy miova ity. Fa izay hojerentsika sady arak'izay lazain'ny bokin'ny Malakia dia izao ny hoe tsy miova Andriamanitra eo amin'ny fizihany na eo amin'ny lafiny fizihany. Tsy miova Andriamanitra eo amin'ny toetra amam-pombany ary ny hoe tsy miova Andriamanitra eo amin'ny asany. Ireo zany no asongadin'ny Malakia ka dia hijerentsika vetivety hoe ahoana moa ny amin'ity hoe Andriamanitra tsy miova ity. Tsy mba tahaka antsika olombelona izay miovaova amin'izay atao, miovaova amin'ny toetrantsika, miovaova amin'ny asa ataontsika, fa Andriamanitra dia izao tsy miova eo amin'ny maha izy azy na eo amin'ny fiziny, tsy miova eo amin'ny toetra mampombany ary tsy miova eo amin'ny asany. Raha manao teny fampidirana fohy aho dia hoe tsy miova, isika olombelona dia miova eo amin'ny maha izy azy antsika. Manana ny personnaliténtsika isika fa raha ampitsy miova iny personnaliténtsika iny. Eo amintsika olombelona dia ny toetrantsika sy ny fombantsika manana maha izy azy koa isika fa raha ampitsy miova iny toetra mampombantsika iny. Eo amin'ny maha olombelona antsika dia tsy miova isika, na eo amin'ny maha olombelona antsika dia manana ny asantsika isika fa raha ampitsy miova asa isika na miova isika amin'izay taontsika. Fa Andriamanitra tsy mba miova. Izay lazainy dia izao ny fizin'Andriamanitra tsy miova izy. Ny maha izy azy an'Andriamanitra tsy miova Andriamanitra. Ary io dia nasehon'Andriamanitra hatramin'ny andro lasa ela, hatrany tantaran'ny famoronana. Nasehon'Andriamanitra tsy fiovana eo. Tsy miova izy eo amin'ny maha izy azy ary izay mihitsy no anarany ao amin'ny Exodus 3:4. Izao izay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Ilay izao izay izy hatrizay ka ho mandrakizay lazainy eto dia izao mariky ny tsy fiovana io. Ilay izy hatramin'izay namoronana an'izao tontolo izao no mbola izy hatramin'ny fiafaran'izao tontolo izao. Io ilay fizihany tsy miova hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ny fanambarana tena natao amin'ny Mosesy zany no anambarana ilay hoe tsy miova ny fizihan'Andriamanitra na tsy miova ny maha izy azy an'Andriamanitra hatraminy namoronana izao tontolo izao ka mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Raha mijery isika dia nitoetra aty amin'ny tantaran'ny mpaminany zany ka Andriamanitra mihitsy no milaza hoe hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay dia tsy miova ao. Isaia 4:7-4, Isaia 7:7-4, Hebreo 4:13-15 zay ao amin'ny Jesosy Kristy ihany koa ilay maha izy azy an'Andriamanitra milaza hoe tsy miova omaly anio mandrakizay tsy miova, tsy mety miova Andriamanitra. Ny maha izy azy tsy miova Andriamanitra ary io no lazana hoe hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay izy. Hatramin'ny taloha indrindra Andriamanitra ka tsy misy na inona na inona talohany. Hatramin'ny taloha indrindra Andriamanitra tsy misy zavatra azo nambarana, tsy misy zavatra nisy
hatrany ampiandohany talohany. Manaporofo izany ny tenyny tao amin'ny famoronana raha nanao hoe izy misia dia nisy izany. Avy tamin'ny alalan'ny zavatra tsy nisy no nitenenana hoe misia lanitra dia nisy izany, misia tany dia nisy izany, misia mazava dia nisy izany, misia ahitra sy biby fiompy sy hazandrano any an-dranomasina dia nisy izany. Tamin'ny alalany tsy misy ny dikan'izay dia hoe tsy mbola nisy zavatra mihitsy teo, fa Andriamanitra izay hatramin'ny taloha indrindra no nampisy azy. Tsy miova ilay Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra. Mandrakizay Andriamanitra dia ilazana kosa ny hoe tsy misy zavatra hafa intsony manaraka an'Andriamanitra. Tsy misy zavatra hafa intsony manaraka an'Andriamanitra. Araka ny Salamo 4:7-5:20 ka hatramin'ny 7:20 dia voalaza ny mpanao salamo tsara hoe asan'ny tanan'Andriamanitra hatrany ampiandohana ny lanitra sy ny tany, fa ireo lanitra sy ny tany izay rehetra eo amin'ireo dia ho levina, fa Andriamanitra kosa no tsy miova fa maharitra mandrakizay. Ilazana hoe ny zavatra rehetra dia misy fiafarany, ny zavatra rehetra dia manam-piafarana, fa Andriamanitra kosa tsy mba manam-piafarana. Io ilay manambara hoe tsy miova izy, ilay hatramin'ny taloha indrindra ho mandrakizay. Eto ry havana dia ambara ny hoe tsy miova hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay Andriamanitra. Ary io no mafisy ny Malaky ao amin'ny Malaky 2:4-5 hoe ny faneken'Andriamanitra tamin'ny mpisorona dia fiainana sy fiadanana. Ary nitazomin'Andriamanitra hatramin'ny farany io, tsy miova izy, fa ny mpisorona izay nanao tsinontsina ny asa mpisoronany, ny mpisorona izay nanao tsinontsina ny fahamasinan'Andriamanitra, ny mpisorona izay nanamavy ny anaran'Andriamanitra sy ny alitaran'i Jehovah Andriamaniny no nitondra fanatitra tsy izy, ary koa nitondra zavatra maloto teo anatrehan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy niova. Ary izay lazaina tsara hoe na dia nanao izany azy ireo mpisorona ireo, Andriamanitra kosa tsy niova ny fahamasinany, Andriamanitra kosa tsy nanova ny fanekena izay nataony tamin'ny mpisorona, Andriamanitra kosa dia tsy nety ho voaloto fa nitoetra ho madio sy masina hatramin'ny farany. Io ilay ilazana azy hoe tsy miova Andriamanitra eo amin'ny fiziany sy eo amin'ny fanekeny. Faharoa dia izy hoe tsy miova Andriamanitra eo amin'ny fitiavany. Ao anatin'io ilay maha izy azy an'Andriamanitra io zany dia hoe tsy miova Andriamanitra eo amin'ny fitiavany. Izao ry havana no lazaina tsotra. Mifampiankina be dehibe amin'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny olombelona i fitiavany io. Ary ny fitiavany maha Andriamanitra azy no manam-pirofo ny maha tsy miova azy sy ny maha mandrakizay azy. Fa raha mbola vao nandika ny didin'Andriamanitra fotsiny Adama sy Eva ao amin'ny Genesis 3 dia nasehon'Andriamanitra ilay fitiavany. Nasehon'Andriamanitra ilay fitiavany. Tonga dia nidin'Andriamanitra nitady an'i Adama manerana ny sahilaina. Ry Adama, aiza moa ianao? Fitiavana zany. Efa fantatr'Andriamanitra ny nandikany Adama ny didiny. Fa izao no ilay fitiavany sy no ilay izy tsy miova dia nidina nitady an'i Adama izy. Aiza ianao? Ary rehefa fanta ny fanandikany didin'Andriamanitra i Adama, ary rehefa nitsotra fanandikany didin'Andriamanitra i Adama, dia hoy Andriamanitra hoe ity ankanjo hoditra ao anao, hanaronako ny henatrao. Nanaovan'Andriamanitra ankanjo hoditra ho fanakona ny henatra noho ny nandikan'ny didin'Andriamanitra i Adama sy Eva.
hatramin'izay no efa nitoetra ny fitiavan'andriamanitra, tsy miova ny fitiavan'andriamanitra. Hatramin'izay no efa nitoetra ny fitiavan'andriamanitra, tsy miova ilay fomba amin'ny mantoetra an'andriamanitra fitiavana, tsy miova ilay toetra amin'ny mampomba an'andriamanitra fitiavana. Fa vao nanota ny olombelona, nidina izy, niasa izy, nanao akanjo hoditra ho azy. Hitantsika amin'izay le hoe tsy miova Andriamanitra ary miasa izy. Tena andeha ihany tantara fa rehefa nandika ny didin'Andriamanitra indray, na nefa niodina tamin'Andriamanitra indray ny zanak'Israely, dia navelan'Andriamanitra ho babo na ho andevoziny Egiptianina nandritry ny 300 taona tany Egipta, nanao asam-panandevozana mafy. Fa noho ilay fitiavan'Andriamanitra tsy niova tao amin'Andriamanitra, nidina indray Andriamanitra, niasa indray Andriamanitra, nanapaka ny ziokany Farao, ny ziokam-panandevozan'ny Farao tamin'ny alalan'ny mataoko amin'ny tanana kavanana, tamin'ny alalan'ny tanana kavanana mahery sy ny sandrina intsitra, ary nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana, tany tondra-dronono sy tantely, no nialina tena omba ny zanak'Israely tamin'ny andro raony, tamin'ny andro afo izy azafady. No ny antoandro dia nomba ny zanak'Israely tamin'ny andro raony izy mba tsy hiarany hainandro taminy. Nasehon'Andriamanitra ny hoe tsy miova izy, tsy miova ny fitiavan'ny olombelona ary miasa izy. Ilay tsy fiovan'Andriamanitra zany asehony amin'ny fitiavany ary asehony amin'ny asany. Tsy mba tahaka ny vato, isika miteny hoe tsy miova ny vato. Andeha anao rampisy dia io misy vato be tsy miova. Afaka pitsy mandalo io le vato be tsy miova. Fa tsy manao ninonino io vato be io. Fa Andriamanitra ilay tsy miova manana ny toetra mapomba be fitiavana, tsy miova ny fitiavany, ary rehefa tsy miova ny fitiavany na io fitiavany tsy miova io, miasa izy mamonjy ny olony, miasa izy manafaka ny olony, miasa izy manala ny olony tao ambany fanandevozana. Anehoana amintsika hoe ilay Andriamanitra tsy miova, ilay Andriamanitra fitiavana dia miasa amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Fa nitoy hatrany an' Jesosy Kristy io Andriamanitra tsy miova sy Andriamanitra fitiavana io, manana ny toetra mampomba fitiavana io, ka rehefa tonga Jesosy Kristy, mbola mitoy ihany ny fahotantsika zanak'olombelona, ny rahin' Jesosy Kristy zanany. Nampidininy avy any an-danitra indray Jesosy Kristy zanany, nataony ho tonga nofo, ho tonga olombelona mitovy amin'ny olombelona mpanota, mba hamonjy ny olombelona mpanota. Ka endreny fahaizany Paoly apôstoly manambara izany fitiavan'Andriamanitra izany sy midera ary manindraindra izany fitiavan'Andriamanitra izany eo amin'ny Romanina 5:10 hoe Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Fony mbola fahavalo isika dia nampiavaniny tamin'ny alalany fahafatesan'ny Kristy zanany, ka dia tonga olom-bavonjy sy havan'Andriamanitra isika. Fitiavana tsy miova ao amin'Andriamanitra, fitiavana miasa, naniraka an' Jesosy Kristy indray, namonjy ny mpanota, nampiavana ny mpanota tamin'Andriamanitra indray, manana fihavanana amin'Andriamanitra ny olombelona. Tsy miova Andriamanitra, miasa izy, mampiavana antsika olombelona amin'indray. Hitantsika amin'izany ry havana fa tsy miova ilay Andriamanitra manana ny fomba amantoetra fitiavana, fa tsy miova koa ny fahamasinan'Andriamanitra, toetra mampomba an'Andriamanitra koa ny hoe masina. Ary dia tsy miova ny fahamasinan'Andriamanitra arak'izay lazainy Malaki 1:5 no sy ny 5. Nososen'ny mpisorona ny fahamasinany, nososen'ny mpisorona ny ajany, no hamavony mpisorona ny anaran'Andriamanitra, nefa tsy nampiova ny fahamasinan'Andriamanitra izany, fa izay nataony aza
dia nitaona ireo mipisorona ireo ndray, nitaona ireo olona ireo ndray hifona sy hibebaka amin'Andriamanitra hiverina amin'indray. Eny fa tsy nanaiky ny anaovana fanatitra ny fanaovana ny fanatitra tsy madio izy. Eny fa tsy nanaiky ny fanambadian'ny olona amin'ny zanaky ny Andriamanitra hafa izy na ny zanaky ny jentilisa izy. Fa izao ny asa kosa izy nitaona ny olona hibebaka, nitaona ny olona hiverina ao aminy, hiala amin'izany fomba ratsy izany hoe tsy mety ny fanososanareo ny anaran'Andriamanitra, tsy mety ny fanamavonareo ny asam-pisoronana, tsy mety ny fandehanareo manambady any amin'ny zanaky ny Andriamanitra hafa, miverena, mibeba amin'Andriamanitra ianareo, masina ianareo. Hitantsika amin'izay fa Andriamanitra ny asa, ilay Andriamanitra tsy miova, lazainy mpaminany Malakia. Andriamanitra tsy miasa izy fa tsy mba Andriamanitra mitohemoepona. Ao amin'ity le Andriamanitra tsy miova ty dia jerentsika ny tapany fahatelo farany hoe tsy miova eo amin'ny asany Andriamanitra. Hitantsika teo zany le hoe tsy miova eo amin'ny fiziny Andriamanitra, tsy miova eo amin'ny toetra mampomba ny Andriamanitra, tsy miova eo amin'ny asany Andriamanitra. Ao anandreny amin'io eo amin'ny famoronana tsy miova Andriamanitra. Heverintsika olombelona eny fa na dia izay efa kristianina nampianarina hatrany amin'ny sekoly alahady ny tantara ny famoronana azy, dia heverintsika fa ny asam-pamoronan'Andriamanitra dia mijanona ho tantara fotsiny voalaza ny Genesis toko voalohany sy ny toko faharoa. Marina ny kristianina mihevitra zay, tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Amen. Dia nijanona teo. Fa tsy izay ilay izy, fa raha izay dia toa tantara efa lasa ihany ka tsy mitohy intsony. Fa izao ilay Andriamanitra tsy miova, na ilay Andriamanitra marina mpamorona, dia mbola manohy ny asam-pamoronany ihany hatramin'izao isika miteny izao, ary mbola hanohy ny asam-pamoronany hatrany amin'ny farany tany, hatramin'ny fiafarana izao tontolo izao. Mbola manohy ny asam-pamoronany hatrany izy. Io lay antsony mpahay teolojia amin'ny fiteny latina hoe création continua. Création continua. Andriamanitra izay mbola mampitsiry sy mampitombo io zavaboary rehetra hitantsika manodidina antsika, potipotehantsika amin'ny alalan'ny fanapatapahana ny hazo sy ny fanaovana doro-tanety io. Io Andriamanitra mbola mampitombo ny fiompinao sy ny fambolenao sy ny asa mandraranao, mitahy ny asa mandraranao io, mbola manohy le asam-pamoronana izy. Tsy miova izy fa toy ny nataony tary amin'ny famoronana tany am-piandohana no mbola ataony mandraka ankehitriny, saingy isika olombelona no manapaka ilay famoronana. Tsy izay ve no ataontsika olombelona? Isika olombelona no mini hanova ny asam-pamoronan'Andriamanitra, saingy tsy voavantsika io. Doronitsika fotsiny ny tanety. Andriamanitra nampitsiry hazo, Andriamanitra nampitsiry bozaka maitso, Andriamanitra mampitsiry voninkazo tsara endrika mba hiadanantsika. Fa izao isika olombelona manimba nindy, manapaka nindy, mandoro nindy, simba le izy. Andriamanitra manohy ny asany, isika olombelona manimba. Saingy izao tsy miova Andriamanitra, mbola ampitsiriny ihany ilay efa nidoroanao teo, dorontsika teo. Mbola ampitsiriny ihany ilay efa nitapatapahintsika teo, satria hoe mitohy ny asan'Andriamanitra, misy ilay création continua. Zao ry havana, Andriamanitra izay mbola manome taranaka ny mpivady, lehilahy sy vehivavy, izay kosa aloha teneniko. Andriamanitra izay mbola manome taranaka ny mpivady, lehilahy sy vehivavy, hatrany amin'ny namoronany azy, dia mbola mampiseho fa mbola manohy ny asam-pamoronana izy. Mbola maneho ny asam-pamoronana izy, tsy miova izy. Mbola maneho ny asam-pamoronana izy. Mampalahelo dia izao nefa ry havana. Isika olombelona dia mbola misy indrainy, mbola mini manova izay asam-pamoronana nataon'Andriamanitra, izay tsy miova izay. Isika olombelona dia mbola misy minia
mamadika izay fomba namoronan'Andriamanitra sy nandidin'Andriamanitra ny lalàny fanambadiana izay ka te hanova hoe io famoronan'Andriamanitra io hovainay olombelona isaingy amin'izao androtsika izany fifanambadiany mitovy fananahany izany ny lahy samy lahy hono no mifanambady ny vavy samy vavindray hono no mifanambady taranak'inona no azonao amin'izany na manova azy ianao taranak'inona no men'Andriamanitra anao na manova azy ianao faharatsiana fahasimbana ary fanapahana ny asa-pamoronana nataon'Andriamanitra averiko faharatsiana fahasimbana ary fanapahana ny asa-pamoronana nataon'Andriamanitra fa inona tokoa moa ry havana no hitranga azafady inona tokoa ry havana no hitranga raha sanatria ka hiroborobo maneran-tany zany fifanambadiany lahy samy lahy sy ny fifanambadiany vavy samy vavy izany moa hisy taranaka ho antsika eo azanak'olombelona intsony fa amin'ny ho avy ihany tsy ankasitran'Andriamanitra zany fa ny ankasitran'Andriamanitra ilay tsy miova dia zao fitohizany taranak'olombelona fitohizany tantarany olombelona hatrany araka ny namoronan'Andriamanitra azy hoe lahy sy vavy ka tsy miova io na iza ny kasahanao anio tsy mahaova zay efa naharin'Andriamanitra azy hatrany am-piandohana fa fahadalana fahasimbana ary fahotany ao anatrehan'Andriamanitra azy tsy miova Andriamanitra manohitra ny asa-pamoronana izy ary izao sitrak'Andriamanitra ny mbola hitohizana zay famoronana izay mandra-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao izay tena ampitaina amin'izany tapany voalohany zany ry havana dia ny hoe tsy miova io Andriamanitra tsika io na amin'ny fiziany eo amin'izay mahizy azy zany na eo amin'ny toetra mampombany na eo amin'ny asany fa indraindray isika olombelona no te hanova izay asan'Andriamanitra izay na te hanova izay mahizy azy an'Andriamanitra izay na dia tsy voaovantsika azy io isika olombelona koa no miovaova ka miala amin'Andriamanitra isika olombelona koa no mbola minia mafiatoka ka miataka amin'Andriamanitra ka dia izay indray no mampiditra antsika sy mitaona antsika indray handinika ilay loha hevitra faharoa hoe fa ahoana ary zany hoe mitaona antsika olombelona hiverina ho amin'ny indray Andriamanitra faharoa Andriamanitra mitaona antsika olombelona hiverina ho aminy Andriamanitra mitaona antsika olombelona hiverina ho aminy fanontaniana ray voalohany aloha no apetrako dia ny hoe fa nahoana moa no taomina hiverina ho amin'Andriamanitra indray isika olombelona fa maninona no taomina ho hiverina amin'Andriamanitra indray isika olombelona hoy Malakitoko 3:9 ka hatramin'ny 7 dia efa nisy voavaliko teo ambony teo ihany tamin'ny resaka nambarako teo ihany a tamin'ny lasa teo ihany a izay fa ireto zavatra telo reto a no amaliko izay nahoana izay dia ny hoe satria tsy nahalala ny fitiavan'Andriamanitra azy ireo olombelona nena tamin'ny andron'ny Malakia ka nandeha nivily lalana no mpisampy sy ny mpanahody Malakitoko 2:2 Malakitoko 3:5 tsy nahalala ny fitiavan'Andriamanitra azy ireo nandeha nivily nanompo ny sampy sy ny mpanahody ary dia Jehovah Andriamanitra indray no namerina azy manao hoe efa ty ianareo aho nefa ho ianareo hoe inona no nentinao ny tianay ko dia niala tamin'ny didin'Andriamanitra izy ary tsy nitandrina ny didin'Andriamanitra lasa nanambady ny zanakavavy ny Andriamanitra hafa niala tamin'Andriamanitra izy lasa nanambady ny zanakavavy ny Andriamanitra hafa ny olon'Andriamanitra ny mpisorona tsy nahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra ka dia nanao hoe inona ny tiavanao anay tamin'ny fomba manao ahoana ny tiavanao anay tsy tsapan'ny olona tsy fahatsapan'ny olona ny fitiavan'Andriamanitra azy no nahatonga an'Andriamanitra ny taona azy hiverina ho amin'ny iray zao ry havana ny loza tamin'ity tsy tsapan'ny olona ny fitiavan'Andriamanitra azy dia lasa nanambady ny zanaky ny Andriamanitra hafa izy na hoe lasa nijangajanga tamin'ny zanakavavy ny Jentilisy izy ary rehefa lasa nijangajanga tany amin'ny zanakavavy ny Jentilisy izy tonga dia lasa mpanompo ny sampy ny Jentilisy tonga dia lasa nanaraka ny Andriamanitra ny Jentilisy
tonga dia lasa nanaraka ny sampony jentilisa hadino Andriamanitra, hadino Andriamanitra. Ary rehefa hadino Andriamanitra dia ilay Andriamanitra tsy miova, ilay Andriamanitra fitiavana, namerina azy ireo indray ho ao amin'Andriamanitra ka miantso aminy hoe miverena amiko dia hiverina aminao koa aho. Izay le antony voalohany mahatonga n'Andriamanitra hitaona ny olona hiverina ao aminy. Raisintsika kely io, asiantsika anaty farangososona kely io resaka hoe manambady ny zanaka ny Andriamanitra izy io na manambady ny zanaka ny Andriamanitra kafa io, nanao izany ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Malakia. Arakaraka nandeha nanambady ny zanaka ny Andriamanitra izy na ny Andriamanitra kafa, hadino ny Andriamanitra. Azo iaina ny ry havana, azo iaina azo ampiarina, azo tarafina azafady, azo tarafina ny fampiarantsika azy io amin'ny androntsika ankehitriny. Fa indraindray isika na dia efa kristianina aza dia minia mbola manambady ny zanaka vavy ny Andriamanitra ny jentilisa, mampirafy an'Andriamanitra amin'ny sampy, manambady ny zanaka vavy ny Andriamanitra ny jentilisa, mandeha miankohoka amin'ny zavatra nataon'olombelona, nataon'ny tanan'olombelona, manambady ny zanaka vavy ny Andriamanitra ny jentilisa, miankohoka eo anandrean'ireo milaza olona be asina na ataontsika hoe omby asy, hanika hadino Andriamanitra. Ary rehefa hadino Andriamanitra amin'ny tian'io ty indray Andriamanitra ny miantso, ilay Andriamanitra tsy miova manao hoe miverena amiko dia hiverina aminao aho, miverena amiko dia hiverina aminao. Mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra, mampiseho ny mahatsy miova an'Andriamanitra izany. Faharoa dia ny antony faharoa mahatonga an'Andriamanitra mitaona ny olona hiverina ao amin'ny indray dia ny hoe satria tsy nanana ny fahamasinan'i Jehovah tompony maro intsoly ireo mpisorona tao amin'ny tempoly, araka ny Malakia toko voalohany andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafito. Tsy nanana ny fahamasinana, tsy nanana sy tsy nanaja ny fahamasinan'i Jehovah tompony maro intsony ireo mpisorona tao amin'ny tempoly, araka ny Malakia toko voalohany andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafito. Nitondra hanina voaloto teo amin'ny altaran'i Jehovah izy, nitondra biby manan-kilema, biby mandringa, biby jamba, biby marary ataony fanatitra eo amin'ny altaran'i Jehovah. Malakia toko voalohany andininy fahavalo. Nanatitra hafitsy izy teo amin'ny altaran'i Jehovah izy. Fa adalana maro toy izany no nataony mpisorona. Tafasaraka tamin'Andriamanitra eny fa hatramin'ny mpisorona teo amin'ny tempoly aza. Tafasaraka tamin'Andriamanitra eny fa hatramin'ny olom-bozitr'Andriamanitra manao fisoronana eo anaty an'Andriamanitra andro manarina azy. Dia nasehon'Andriamanitra indray ilay maha Andriamanitra tsy miova azy, nasehon'Andriamanitra indray ilay maha Andriamanitra fitiavana azy, ireo mpisorona ireo koa nantsony indray koa hiverina ao aminy. Ireo mpisorona ireo koa nantson'Andriamanitra indray koa hanatona azy na hiveny lalana marina. Tsarovana tsara ry havana amin'izany no hoe niala tamin'ny lalàny ny fomba fisoronan'ny Levitika ny mpisorona tao amin'ny tempoly. Raha napetraka tamin'ny lalàny fisorona tamin'ny fisoronana tamin'ny andro Levitika kosa ny hoe rehefa manao fanaty ianareo, hanina madio no aevaeva eo anatrehan'Andriamanitra reo. Mofo tsy misy masirasira, mofo madio. Rehefa manao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ianareo, biby tsy misy kilema, biby tanora izay heri-taona no aterina eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra reo, atao fanatitra ho dorana, ho fangataham-pamelan-keloka ho an'ny mpisorona sy ho an'ny Israely manontolo. Fa nataon'ny mpisorona tamin'izay fotoana izay ny mifamidra amin'izay lalàna Levitika napetraka Andriamanitra izay. Tafasaraka tamin'Andriamanitra. Andriamanitra indray no mitaona ny mpisorona, miverena amiko dia mba hiverina aminareo aho. Hitantsika amin'izay ry havana ilay fitiavan'Andriamanitra sy ilay tsy mampiovan'Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay, tahaka ny tadiavany an'ny Adama sy Eva tany amin'ny Saedena, tahaka ny nanjairany akanjo hoditra ho an'ny Adama sy Eva tao amin'ny Saedena, tahaka ny tantanany ny zanak'Israely niala tany Egipta tamin'ny sandro mahery sy tanana nahinjitra, tahaka ny nombany
ny zanak'Israely nampodiana avy any Babilôna rehefa vaobabo 70 taona. Tahaka izany ny fitiavan'Andriamanitra. Mbola miantso anao koa izy anio hoe miverena amiko dia hiverina aminao aho. Jerentsika tsara, Andriamanitra no manao dingina voalohany. Hoe nareo tanora hoe manao premier pas. Andriamanitra no manatona miverena dia hiverina aminareo aho. Izy tsy miandry fotsiny eo fa tena izy miverena. Fa efa fantatra fa efa niala tamiko ianao ka tsy nanaja ny lalàna levitika izay tonga anaovana fisorona, ianao mpisorona miverena. Eto ny mpisorona tenenina tsy manindra indra ny pastora na ny mpitandrana na mpitondra fivavahana fotsiny, fa izay rehetra efa noraisin'Andriamanitra ao zanany dia mpisorona satria ao anatin'ny mpino izy. Mpisorona ny mino rehetra araka ny teolojia ny fiangonantsika. Antson'Andriamanitra hiverina, antson'ilay Jehovahandriamanitra tsy miova hiverina ho aminy mba ho isan'izay ho raisin'Andriamanitra ho azy, ary mba ho isan'izay hiverenan'Andriamanitra ihany koa, ary mba ho isan'izay mpandovan'ny fiainana mandrakizay izy ireo. Tsy hitondra fanatitra tsy izy, tsy hitondra fanatitra mandringa, tsy hitondra sakafo voaloto eo anatrehan'Andriamanitra, intsony fa hitondra ny fanatitra arak'izay voalaza na voafaritra ny lalàna levitika, ny mpisorona rehetra, na ny pastora, na ny mpitondra fivavahana, na ny kristiana tsirairay, araka ny efa nametran'Andriamanitra ny tsirairay. Ny amin'ity fisoronana natao tamin'ny fomba diso itya dia mampatsiaro indrindra ny tantarany Nadaba sy Abihu. Fony nianatra sekoly alahady izay ampianarana an'izany ao amin'ny Levitika kosa toko 19:2 izay nitondra afo tsy izy teo amin'ny altaran'i Jehova. Fa teo eo ihany dia namoaka afo avy eo amin'ny altara Jehovahandriamanitra dia nandoro sy nandevona azy mirahala ireo satria nanao tsinitsinina ny asam-pisoronany teo anatrehan'ny Jehovahandriamanitra. Nanao tsinitsinina ny asam-pisoronany rehefa nanao ny tsy nety teo anatrehan'ny Jehovahandriamanitra dia nasehon'Andriamanitra koa ny maha izy azy. Fahatelo dia hoe mitaona ny olona hiverina ao amin'ny Andriamanitra satria tsy natahotra n'Andriamanitra ny olona ka nandroba n'Andriamanitra no nataony. Araka ny lalàna levitika ihany, araka ny lalàna napetraka ny tany amin'ny Levitikos sy Deuteronomia ihany dia napetraka Andriamanitra ihany koa lalàna hoe tokony hanatitra ny fahafolon-karena ho an'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra marina. Tokony hanao fanatitra ny fahafolon-karena ho an'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra marina. Fa tsy nanao izany ny olona. Tsy nanatitra ny fahafolon-karena izy. Ary ny Andriamanitra indray no nanentana azy eo amin'ny Malaki toko 7:7 hoe aintonareo ny fahafolon-karena mba hasinkanina ao an-tranoko dia harotsako aminareo ny fitahiako ary fenohanina ao an-tranoko. Ny amin'ny fahafolon-karena io dia mazava loatra ny amin'ny fitsinjaran'Andriamanitra azy araka ny lalàna. Teny hoe aterina ao amin'ny tempolin'Andriamanitra ny fahafolon-karena, ny apateliny anaovana ny raharan'Andriamanitra, ny fampandehanana ny raharan'Andriamanitra ao amin'ny tempoly, ny apateliny omena ho an'ny ny levita mpanao fisoronana ho fivelomany, ny apateliny anaovany fiangonana na anaovany tempoly asa fiantrana amin'ireo mahantra, ny mpitondra tena, ny kamboty, ny vahiny, ny nona, ny mahantra atao anaovana asa fiantrana. Mazava loatra fa rehefa tsy manatitra ny fahafolon-karena ny fiangonana na ny zanak'Andriamanitra na ny mpino atamin'ny andron'ny zanak'Israely tsy mandeha ny fampandehanana amin'ny tempoly, tsy mihinana ny levita, tsy misy ny asa fiantrana. Ary noho ny fahatanteran'izay dia ho indray Andriamanitra hoe miverena ianareo ka aintonareo ny fahafolon-karena mba hasinkanina ao an-tranoko hampandehanana ny raharan'ny tempoly ho fiveloman'ny levita ary hanaovana asa fiantrana ho an'ireo mpitondra tena sy mahantra sy ny kamboty ary ny tsy manam-piahy indrindra ny vahiny.
hitantsika amin'izay fa ny fampiverenan'Andriamanitra ny zanak'Israely ho ao amin'ny indray dia mbola misy asa indray hoe asa fanatsarana ny fampandehanany raharaha ao amin'ny tempoly, asa fanatsarana ny fitsonjovana ny fiveloman'ny levita, asa fanatsarana ny fanaovana asa fiantrana amin'ny tempoly mba ho endrika ny fiantrana ny mahantra ny vahiny mpitondra tena ny kamboty ny tsy manako anina. Dia izay ange le fitaoman'Andriamanitra ny olona iverina. Hitantsika amin'izay le tsy mampiova an'Andriamanitra hoe tsy miova Andriamanitra fa mbola mamelona ny olona hatrany amin'ny fiandohana izy ka hatrany amin'ny fiafarana. Lava be ny resaka fa inona ary ny tokony ataontsika, inona ary ny tokony ataon'ny fiangonana ankehitriny amin'izany Andriamanitra tsy miova izany sy ny fitaoman'Andriamanitra ny olona hiverina ao aminy, inona ny tokony ataontsika? Ijanona raha vao vitako ty fizarana faranty fa ilaza tsotra aminareo aho hoe ny fiverenana amin'Andriamanitra ho antsika zanak'Andriamanitra ankehitriny dia fiverenana mandroso fa tsy fiverenana mihemotra. Averiko, fiverenana mandroso fa tsy fiverenana mihemotra. Dia hoe ianareo hoe adaladala ve io pastor fa aiza koa nisy fiverenana mandroso samy? Aiza nisy fiverenana mandroso samy? Izany hoe fiverenana mandroso mankao amin'Andriamanitra fa tsy fiverenana mivily makany amin'ny faharatsiana. Dia izao nanoarako azy, izao nanoarako azy araka lazain'ny Paoly apôstôly eo amin'ny Filipianina 4:2-10 ka hatramin'ny 4:12. Io ny tena manambara ny filozofia ny fandrosoana eo amin'Andriamanitra. Hoy izy hoe tsy toy ny efa nazo sady aho na toy ny efa tanteraka sahady fa izao ny ataoko, miezaka manadino ny zavatra any aoriana aho fa mibanjina ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra eo alohako. Zay zava-tsara zay tenin'ny Paoly zay, miezaka manadino ny zavatra any aoriana aho fa mibanjina ny fiantsoan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy eo alohako. Ny olona miverina amin'Andriamanitra tsy mitodika amin'ny lasany intsony fa mandroso, mibanjina ny fiantsoan'Andriamanitra azy, ilay fitaoman'Andriamanitra hoe miverena amiko dia hiverina aminao aho. Izay le fiverenana mandroso, izay le fiverenana mandroso. Fa misy olona sasany mandiso ny fandikanany fiverenana amin'Andriamanitra mana hoe départ à zéro indray aho. Ny fiverenana amin'Andriamanitra tompoko, fiverenana mandroso makany amin'ny fiantsoan'Andriamanitra hoe miverena amiko fa hiverina aminao aho, miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Fiverena mandroso mibanjina ilay fiantsoan'Andriamanitra anao hoe miverena amiko. Dia izao ny ohatra atoroko azy ny fiainantsika zanak'Andriamanitra ry havana dia mandeha amin'ny lalana efa voasoritr'Andriamanitra hoe ity no andehananao mandra-pahatonganao any amin'ny fiainana mandrakizay. Aza mivilivily fa ny tena moa olombelona araka ilay lazainy teny malagasy hoe ny olombelo tsy maina tsy laina, ataoko amin'ny teny tsy maina tsy laina, milololanitra ka mety ho lena, mandeha tany ka mety ho solavaka. Dia zay dia izay no dradradradraina amin'ny maha olombelona dia izao rehefa nandeha le lalana nytoron'Andriamanitra hoe mbola hivily kely hanota ao aloha, mbola hivily kely hanompo sampy ao aloha, mbola hivily kely hanambady ny zanakavaviny jentilisa ao aloha, hanambady ny zanakavaviny Andriamanitra izy ao aloha, mbola hivily kely hitondra fanatitra tsy izy ao amin'ny tempolin'Andriamanitra ao aloha. Fa any am-pivilianantsika any no miantso Andriamanitra amin'ny alalan'ny filazantsara hoe miverena ao amin'ny alalana mahitsy. Izy tsy manao hoe miverena ry amin'ny départ, miverena ao amin'ny lalana mahitsy, ao amin'ny alalany natoroko anao hatongavana any amin'ny fiainana mandrakizay. Any am-panaovana ny fanatitra tsy izy any ianao, hoy Andriamanitra miverena amiko fa hiverina aminao amin'ny lalana mahitsy mba ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay ianao. Hitantsika amin'izay fiverenan'ny olona mandroso ny fiverenana ao amin'Andriamanitra antsona amin'ny malaky eto fa tsy fiverenan'ny olona mihemotra. Aza ataontsika ilay mihemotra ohatr'izao fa fiverenan'ny olona mandroso ny alavy tany amin'ny ratsy fanaony, ny alavy tany amin'ny ratsy fanaony no tambatambazin'Andriamanitra tamin'ny filazantsara, no fahaizan'Andriamanitra tamin'ny lalàna, verina ao amin'ny lalana mahitsy.
miverina ao amin'ny lalana maizy, miverina mandroso fa tsy miverina makany amin'ny départ à 0. Tsarovany mpivory amin'ny teny io ity, mitaona anao hiverina ao amin'Andriamanitra miverina mandroso makao aminy, mibanjina ny fiantsony anao fa tsy miverina any amin'ny départ 0, départ à 0 azafady. Mitaona anao hiverina ao amin'Andriamanitra, hibanjina ny fahamasinan'Andriamanitra fa tsy mitaona anao hiverina ho any amin'ny ilay fahotana nataonao tamin'ny lasa. Avero, nataonao tamin'ny lasa. Za tsy tena hoe nataonao taloha. Ohatra ny diso zay nataonao taloha. Mety fe zany. Fa hoe tsy miverina amin'ny fahotana nataonao tamin'ny lasa fa miverina makao ao aloha ao amin'ilay fiantsoan'Andriamanitra hoe mandrosoa amin'ity lalana maizy ity tondranao makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ny tena kristianina marina mibanjina ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra ao. Izay ilay fiverenana tokony ataontsika. Miverina mandroso fa tsy miverina manao départ à 0. Faharoa dia zao, miverina ao amin'Andriamanitra amin'ny fibebahana marina no tokony hataon'ny kristianina. Miverina amin'Andriamanitra amin'ny fibebahana marina no tokony hataon'ny kristianina. Amin'ity fiantsoan'Andriamanitra ilay Andriamanitra tsy miova ty dia zao, miverina amin'ny fibebahana marina. Ny lalàn'ny fibebahana dia ny fandehananao eo anatrehan'Andriamanitra miaiky eloka fa mipanoty ianao. Tsy fibebahana ary tsy fiverenana amin'ny lalàn'ny fibebahana ny fijoroko manamaro tena hoe za dia marina fa za tsy mpanoty zany. Tsy marina zay. Fa ny i Paoly apôstôly eo amin'ny Romanina, epistily ho an'ny Romanina dia milaza hoe tsy misy marina na dia rairay azy. Ka raha izao manamarina ny tenako hoe marina aho dia tsy hibebaka aho na tsy aiky eloka aho dia tsy hibebaka, tsy tanteraka amin'ny tena fibebahana marina aho. Fa ilay fampiverenana na ilay fitaoman'Andriamanitra antsika hiverina dia zao hoe fiverenana makao amin'ny fibebahana marina. Mpanota aho, mila famelan-keloka aho, hanatona an'Andriamanitra ilay tsy miova aho. Mpanota aho, tsy mahavonjy tena aho, tsy afaka manome famelan-keloka ny tenako aho, hitodika ao amin'ilay Andriamanitra tsy miova aho no misy ny famelan-keloka ao ahy. Ao no misy ny famelan-keloka ao ahy. Tsy hijanona any ivelan'ilay lalana marina voasoritr'Andriamanitra any. Tsy hovariana any amin'ny ivelany any amin'ny lalan-diso, any amin'ny fanambadiana ny zanakavaviny Andriamanitra izy ihany, fa hiverina ao amin'ilay lalana marina, ao no misy ny famelan-keloka, ao no misy ny fanadiovana, ary ao no misy ny direction makany amin'ny fiainana mandrakizay. Izay no tokony ataontsika mpino kristianina amin'ity hoe tsy miova Andriamanitra ary mitaona ny olona hiverina ao aminy izy. Raha mba mijery kely ny eto amin'ny toby lehibe farimeny sika riavana dia io no fanevantsika fibebahana satria efa akaiky Jesosy tompo. Fibebahana marina ataon'ilay Andriamanitra tsy miova hitaomany antsika olony mba ho tena ao amin'ny lalana mahitsy voasorotra ny atongavatsika amin'ny fiainana mandrakizay. Ka isika rehetra izay manatrika ity isan-keritaona ny toby lehibe farimeny ity dia samy hanoana ny antson'Andriamanitra hoe miverena amiko dia hiverina. Masina ianao mibeba mba ho afaka amin'izany fahotana izany dia hiverina amin'Andriamanitra isika. Hiverina mandroso. Hiverina mandroso ny zanak'Andriamanitra. Hiverina mandroso ny zanak'Andriamanitra. Fa tsy hiverina mihemotra. Sao dia misy tonga mahazo ny tenin'Andriamanitra dia mbola hiverina hiemotra ny ray. Be dia be ny zavatra mitaona antsika mety mbola hiverina any amin'ny fiarahamonina any. Hiverina mihemotra. Voalazan'ny ray aman-dreny nampianatra teto tamin'ny maraina ny hoe mbola be dia be ny fandrombahany fomba ny razana hitaona antsika hiverina. Hiverina makany amin'ny fahotana taloha. Tamin'ny lasa azafady. Hiverina ao amin'ny fahotana tamin'ny lasa. Mbola be dia be ny zavatra mandrombaka antsika any ao amin'ny fiarahamonina. Ny fivavahana amin'ny razana, ny fanambadiana ny Andriamanitra, zanaky ny Andriamanitra, zanaka vaviny Andriamanitra izy, ny fiondrena amin'ireo ombiasa na milaza olona beasa, ny fanaterana fanatitra tsy izy eo anatrehan'Andriamanitra. Fa i Paoly apôstôly eo amin'ny Romanina toko 12
manendry mafy hoe atolory ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Izay le fiverenana takian'Andriamanitra antsika zany dia ny fanoloran-tenantsika fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra, manao fanompoam-panahy masina eo anatrehan'Andriamanitra, tsy hanao toy nataon'ny mpisorona tamin'ny androny Malaky intsony fa fanompona masina mitondra fanatitra velona masina ankasitran'Andriamanitra dia ho tanteraka ny fahatongavanao amin'ny fiainana mandrakizay, ary ho tanteraka ny antson'ilay Jehovah Andriamanitra tsy miova hoe miverena amiko dia hiverina aminao koa aho. Veriko Andriamanitra tsy miova, miasa izy, ny fiasany fitaomana anao hiverina ao aminy handray ny famonjena, hiverina mandroso fa tsy verina miemitra. Afaka isika rehetra tompo. Saoranay mandrakizay anao Andriamanitra fa tsy miovy ianao ary tsy mitsahatra ny maneho ny asanao aminay, indrindra mizara aminay ny teninao ka mbola mitaonanay hiverina handroso ao aminao ary hibanjana ny fiantsonao, hibebaka marina mba ho isan'ny mpandovany fiainana mandrakizay. Tahirizo amin'ny fanahy masinao zahay, tahirizo amin'ny fanahy masinao zany fampianarana zany, mba ho tonga finoana velonao anatinay, ho tonga fiainanay, ary ho tonga vatso anay, ho entinay mandova ny fiainana mandrakizay izay nomaninao anay eo amin'i Jesosy Kristy. Ka raha mialeto zahay amin'ity isa-taonany Toby ity dia tsy ho isan'izay mivery ny lalana ho any amin'ny fahaverezana na ny fomba n'izao tontolo izao ndray, fa ho isan'izay miverina marina aminao Andriamanitra, mibebaka, miaikeloka, miandrandra famelan-keloka avy aminao, ary mitazona ilay fiantsonao hoe miverenao amiko dia hiverina aminao ao. Afaka ataony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fuinao very ufati le fambuna vutanao tamerana latsakao dam shauti no Jesusi daulunani mayaro Jesusi sina fuinao very ufati le fambuna vutanao tamerana latsakao dam shauti no Jesusi. Ciao Jesusi tasia la minahu Jailu mifizalia Jaraka kufauria Ciao Jesusi tasia la vichanahu Fanare kabalo na shambala Jaraka kufauria Ciao Jesusi tasangala vichanahu Fanare kabalo na shambala Manora javawe ratavandrangi
Anaragavao erambatamagi Kalaelu misavavao Lafa yao ni banjanao tamshauri Mode susi Anaragavao eratamandangi Anaragavao erambatamagi Kalaelu misavavao Lafa yao ni banjanao tamshauri Mode susi Fizalia, jarata kufauria Jau Jesusi basangala vichanamu Fanare kabalo na shambala ku Jau Jesusi basiala minamu Jailugi fizalia, jarata kufauria Jau Jesusi basangala vichanamu Fanare kabalo Sasatra, sikatili ya safatratra. Anduvalangitse Nyansana wilumbu Zeso Nyansana wimabake Nyansana wizi Ma
utara ganjanao nilanitse venunitra nunanjamanitse malakilakitsy utara ganjanao nilanitse Kanadia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26.
May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio teny fiainana anako. Eny re bebea. Raisitsika amin'ny marify raika amin'ny 7 teboka 2 megahertz zany a. Misaotra re.